Ya, io firotsahana sy fitondrana firenena io a tokony ho isiana fifandiniana io ary tokony ho jerena tsara ihany koa le olo hitondra firenena zany. Zany hoe tokony asiana fandiniana fa hatram'izay zany tsika zay olo mirotsarotsaka filoham-pirenena de mifidy foana tsika. Ihany alatsika filoham-pirenena mifidy tsika. De iny raha ataon'ireny olo reny manao propagande reny olo reny hoe raha lany zao hoe zao nataoko hoe raha lany zao hoe zao nataoko hoe raha lany zao hoe zao nataoko hoe. Nefa rehefa nataoko fandiniana rehefa lany am'izay zareo tsy tanteraka raha teneny. Zany hoe lainga foana zany avokiny zareo atsika. Fenony zareo lainga atsika de voky lainga. Ka amiko zany raha mbola mpanao politika ihany mitondra ty firenena teny za fa tsy d'accord tsony ary fa tsy mifidy. Ka izay mahatonga za manentana anareo zany hoe aza mifidy mpanao politika tsony tsika manomboka eto. Ndao tsika anova pejy vaovao ndraiky hifidy olo baka an-danitra any iraka avy any an-danitra ndray nifiditsika de izay iraka avy any an-danitra sy olo tena ny lanitra. Fa raha tsika mbola hifidy andreo mpanao politika reo fa perte tsika, perte galana, perte jovena, perte totaly am'izay tsika. Eo tsika vao vita tanteraka am'izay mombatsika. Ka zay mahatonga za milaza aminareo fa aza mifidy an'ireny tsony ianareo. Ndao hifidy olo baka an-danitra any iraka avy any an-danitra zay nirahany Jesosy Kristy hanavitra ny Madagasikara. Zay mahatonga za milaza aminareo hoe aza mifidifidy an'ireny tsontsika. Fa efa hitanareo zao zo tenako zao hoe hagnavotsy, hamonjiny sahirana, hamoky, hanome sakafo maimaipoa, hiantoky vahoaka. Aia koa moa nisy mpanao politika nanao an'izay. Zaho aloha fa ela ihany nahainao mpanao politika fa mbola tsy nahainao mpanao politika ny teny hoe za hiantoky sakafonareo, hiantoky varinareo, hiantoky laokanareo, hiantoky jirama, hiantoky trano maimaimpona, hamboatry trano anareo, hiantoky hôpitaly maimaipoa, hiantoky école maimaipoa. Mbola tsy nahay mpanao politika nanao an'izany. Ary tsy mbola nahay mpanao politika koa zany teny hoe raha zaho lany ka tsy tanteraka ny teniko tapaonareo loko. Mbola tsy nisy nanao an'izay. Zaho raiky avao ny nanao an'izay io. Zaho ihany nianina taminareo hoe raha tsy lany raha zaho lany rehefa lany filoham-pirenena zaho ka tsy tanteraka raha teneniko le taonareo zaho. Zaho ihany nanao an'izany. Fa zareo tsy mahasaky manao an'izany satria zareo mpandainga. Zareo tsy mahasaky misy mazava satria ampiasainy Satana. Mpandainga devoly ny ambadiky zareo. Fa manahaka anakay miaraka amin'ny Jesosy de migaranty aho satria Jesosy nao amiko miaraka amiko ary Jesosy koa mampanantena fa tena marina zany Jesosy. Zay ne mahatonga zany say mijoro mihitsy hoe tena vonona ary raha lany ka tsy tanteraka ny teniko tapao vozoko. Zay satria migaranty an' Jesosy aho, migaranty zavatra teneniko fa hamonjy, hanavotsy, hanafaka ny Madagasikara, hanafaka zao firenena zao tanteraka, hampiovany tantara ny Madagasikara ny tanjoko. Ary zao mino fa rehefa lany filoham-pirenenao hamirapiratra Madagasikara. Tena lazaiko aminareo fa ho tahaka ny saedera tanteraka Madagasikara. Be da be ny firenena maneran-tany hitsiriritsa ny Madagasikara. Avy olo aby nanjary Madagasikara lasa paradisa Madagasikara. Be da be ny olo andeha aty hanao touriste aty hijery Madagasikara lasa paradisa. Zany zavatra hataoko rehefa lany filoham-pirenenao. Ho hitan'ny masonareo zany. Ary raha tsy tanteraka zany lentao aho, lentao tapao vozoko. Tena sérieux zany. Zaho nga tena sérieux miresaka aminareo zany. Ary zaho rehefa miteny tena marina ny anakary garantie zaho. Za tsy raha mpanao politika. Hafa mpanao politika mavandivandy reny fa ny anakay sérieux. Ka zay mahatonga zaho rehefa lany filoham-pirenena zaho hivahany olana. Ka de manantenanao mifidy. Ankasitraka misaotra hatrany.